Niteraka resabe ny manirara sambo tromzo izay mitsika ao amin'ny vavalam-pasiny Antsiranana omaly ary dia nidina tany antoerana ny délégationna izay notarian'ny ministra miandraikitry ny arena stratégique nijery fotony zava-nisy sy tady vahaolana ihany koa ny Antsipiriany. Ny sambo Tromso dia niantona amin'ny fasika ao amin'ny vavalam-pasiny aliny 17 aprily noho ny tsy fanarahany sordalana voafaritra ka tsy tafahetika ao atoerana hatramin'izao. Nandray andraikitra ny fanjakana malagasy ka nandrafitra ny tetim-panavotana niarahana tamin'ny tompon'andraikitry ny sambo mba ahafahana misoroka ny mety ho fiparitahan'ny solika. Ny alakamisy teo dia nisy ny délégationna notarian'ny Joëly Valérien Lalarsène, ministra eo ambany fiahin'ny fiadidinan'ny République miandraikitra ny arena stratégique nidina tany Antsiranana nijery fotony ny zava-misy. Nisy ny fivoriana arahana tamin'ny manampahefana sivily sy miaramila tany antoerana. Efa nisy visite zany nataonay maliny tany moa dia efa nijery le tany efa nisy rapport any natao fa le izy amin'izao fotoana izao dia mbola miantso le hoe fiakaran'ny ranomasina amin'ilay marée haute zay vao afaka maka ny manomana opération. Fa amin'izao fotoana izao zany androany atoandro tonga zany ny équipement maromaro avy amin'ny équipe de sauvetage ametraka an'le barrière zay mba hievitena ny pollution raha sanitsika misy déversement. Zay ny apetsany dia avy eo koa ny sambo anankiroa le Paradise Seychelles Paradise efa tonga any. Ireo sambo anankiroa ireo no nieritreretra le armateur zany anaovana transvasement le produit 2000 tonnes no asorinao mba ho maivamaivana zany le sambo mba hiakatra ny lohany satria mavesatra le izy. Eo ny misy opération tsy maintsy atao zany ary eo ny opération délicate any le satria araky ny filazan'ny zao mpitandro zany le mampifandray ny sambo lehibe amin'ny sambo kely igny tsy maintsy atao lamina tsara satria raha sanatsika mifandona anzareo dia zavatra amin'izay mety hisy eo. Dia igny zany ny opération ho ataon'izy ireo ary iny mila fotoana maharitra zay fa rehefa fanakaiky tsara le sambo lehibe sy le sambo kely dia azo atao amin'izay le famonjana ny 2000 tonnes solika amin'le sambo kely dia miala eo le sambo kely zany dia le tonga dia afaka mandeha tondra le cargaison le 2000 tonnes. Dia amin'izay fotoana izay dia efa mba maivamaivana le sambo dia mety miakatra ny lohany dia eo mora amin'izay no isahihana azy rehefa tonga le fotoana tonga ny marée haute. Marée haute araky ny fahaizan'izy roa any dia efa fantany eo amin'ny 10 jours après tous les 10 jours mety anany ka any amin'ny 29 avril any any no marée haute favorable. Dia zany miantinaina fa hanomboka ny opération hitariana amin'ny sambo hitariana azy amin'ny toerana mahakatso azy amin'izao fotoana izao. Voalaza fa tsy misy atahorana ny mety ho fiparitahan'ny solika satria dia rososina ny coquen'ity sambo ity. Mariana fa io sambo io dia mitondra gazoil 1000 tonnes métriques izay tokony arotsaka ao amin'ny tobin-tsolika ao Antsiranana sy Mahajanga.